fitikevitra ijoronay dia mazava loatra ary mahitsy be ny teny hoe ity Madagasikara ity ity Antananarivo renivohitry Madagasikara ity dia atsika rehetra tsy misy olona hoe za zao nentoka dia tompony aho fa nareo dia tsy manakambara raha miteniteny dia gadraiko na samboriko tsy misy an'izany fa firenena raha manana ty firenena ity manana didy ary tompony fa tsy mpangatakatiny ny malagasy rehetra zay aloha ny voalohany zay dia fantana apetraka ireo ahoana ny fahitanao ny fitondrana za zany te hametraka an'izao tsy fantatro ohatra ny sasany ihany any teny hoe intérim ve zao sa transition tsy mazava dia mangataka indray zany rehefa avy nametraka fanontaniana marobe ne zay anao fitsitsiana ve tsika dia dimy le filoham-pirenena dia dimy ny première dame dia dimy ny mpandray fanapa-kevitra sa ahoana le fomba hitantanan'le firenena misatra manjavozavo zany fitenenana an'izany tsy fanenjehana n'izany izy ezaka ametraka hoe ny fitantanana firenena dia tsy le mpitoloko no tompony Madagasikara assemblée fa tokony ahafantatra ny malagasy tokony ao anatiny mangarahara izany dia osa zany androany hoe raha mijeritsika le lazainareo toetra ara-pirenena ankehitriny zay mahitsy fijery manao observation satria zay observatoire dia mahita zay hoe na le olona nandray anjara tamin'ireny hetsika tamin'ny taondasa 5 septembre reny aza dia be dia be ny todiso fanantenana ankehitriny zao le mifanarahana reto influenceur tany ivelany misy ny ohatra hoe ny misitry ny fitsarana taloha fitsarana ankehitriny azafady le namany tany ankehitriny toa ohatrany hoe tsy afa-po amin'ny zava-misy tsy zany mamorona zany hitantsika ny mitambazotra serasera isan-karazany ihany dia teniteny ary zao mihitsy ny lazainay mahitsy fijery hoe natao iny hetsika iny jiro sy rano ny nangatahana tany voalohany dia avy eo lasa fitakiana fialany ny mpitondra teo aloha dia avy eo samy laza nandray anjara tamin'izany daholo ny rehetra dia matahotra izahay hoe isanatria ve le olona tsika nireny fanipaka ohatry ny valalakarina le laza fa samy nanonotolona za zao mahita miteny mpanao politika hoe zay no namatsy vola ny kapisaty dia lasa eritreritra be hoe famatsim-bola takiny ahoana inona moa zany le zavatra tena nitrangy dia zao ny anay mba fangatahanay hoe ianareo zay nifanaraka miketrika ny hetsika natao teta ka natonga n'izao fitondrana ankehitriny zao ambarao an'ny malagasy aiza fenina amin'ny malagasy ataovy mangarahara zay zavatra mifanarahana zay mengan'ny tombozotra mpanao politika zao manana ny eritseriny société civile manana ny zay eritreretiny ny zay atao manana zay eritreretiny zay koa mety mba manana ny eritreretinay fa tsy zay eritreretin'ny mparitaka fa le eritreretin'ny rehetra satria samy tompony no tokony ho avotrina ho lasa tombozotra etsika mamoaka ny firenena amin'izao toeran'izao ametrahantsika ny firenena ao anatin'ny ara-dalàna indray ahafahan'ny malagasy misitraka ny are-pirenena tsy misy tombosiala ahafahan'ny malagasy misitraka fanehoan-kevitra tsy misy aya ahafahan'ny malagasy misitraka amin'ny fisotro madio manerana Madagasikara sy jiro apazava tia kambara amin'izany dia tsotra raha maolana matsy hoe zay no mitolona taizinareo tamin'izao ohatra ny lasa mifanilika za dia mitolona ho an'ny firenena foana hatramin'izay fa tsy mihevitra fa hoe tompona inona na inona dia mametraka zany amin'izao hoe ianareo tena miketrika ny hetsika ka natonga ny fironana ny fitondrana teo aloha ary nametraka n'izao fitondrana ankehitriny zao avoa io fantatry ny malagasy ny tena ny fanarahana zay nge dia mety ho fototry ilay tombozotra hoe zao natonga niny aona moa fitenitsika azy fahalalahana maneho hevitra nefa raha mijeritsika zao ankehitriny to tsy tena malalaka le faneho-kevitra misy ayao dia tokony izay le mazava be reto ny hevitra mifanarahan'ny mpiamosehatra rehetra
dia reto le eritreretana anatanterahana an'le hevitra zay ny rehefa tondrosotra raha mety zay dia miray amin'izay ny eritrerefa tsy samy mamorona n'izay tiany atao zay ngamba mahatonga an'le hoe zay aloha ny ilaitsika fa ny firenena te hiaina ao anatiny mandala ny demokrasia dia tsy maintsy fifidianana ny manendry zay mpitondra misafidy zay mpitondra fifidianana zany efa sarotra be raha ao anatin'izao savorovoro mbola ahatsevanana be isan-karazan'izao ka noho izany apetrakantsika aloha zay socle na fototry le tondrosotra zay dia tafiditra ao anatin'izany ny fanomanana fifidianana madio tena mangarahara fa tsy ohatrany hatramin'izay izany anao anio miseny dia fa mandeha zao hoe raha vao ny androm-panjakana rehetra zay tokoa ve le ny fanarahana tany am-piandohana dia tokony hiverena amin'izay dia miainga avy amin'izay ny andrafetany rehetra ilay tondrana n'le firenena makany amina fifidianana safidianany malagasa zay tantana indray ny firenena amin'ny fomba demokratika sy fitondrana mijoro ara-dalàna. Maro dia maro tokoa ireo mpiara-mombonantoka na ara-teknika na ara-bola amin'ny Madagasikara no tonga teto amin'ny voamiram-pirenena mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana ny tafa sy ny dinika taminay. Nisy ny fangatahana izay nataony gouvernemanta malagasy tany amin'ireo mpiara-mombonantoka ireo ka antony nahatongavana ireo eto Madagasikara. Tonga eto amintsika izy ireo manontany ny zavatra ilaitsika amin'ny fanomanana ny fitsapan-kevi-bahoaka sy ny fanatanterahana ny fifidianana zay hotanterahana eto Madagasikara. Tonga eto amintsika izy ireo naneo ny fahavononana zay tonga teto amin'ny seni aloha dia naneo avokoa ny fahavononany anampy ny voamiram-pirenena mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana na eo amin'ny lafiny ara-bola zany na eo amin'ny lafiny ara-teknika na eo amin'ny lafiny ara-traikefa dia nanambary izy ireo fa vonona ary miandry izay filana avy aty amintsika amin'izay mety ho fanatanterantsika ny fitsapan-kevi-bahoaka sy ny fifidianana ho avy. Midika zany ny fahatongavany ireo olon'ireo fa matoky ny fitoram-panjakana izy ireo vonona ny iara-iasa ny fitoram-panjakana ary vonona anampy ny voamiram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Nisy tokoa ny fanapahana navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana mikasika ny fifidianana loholona eto Madagasikara. Ao amin'ny andino ny fahatelo ao amin'ny fanapahana io dia milaza fa ankinina amin'ny voamiram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny fanolorana ny tetiandro vaovao anatotosana ny fifidianana loholona eto Madagasikara. Ny zava-misy anefa hatreto dia raha tsika rehetra mahalala fa mazava ny fandahara-potoana sy ny fandahara-nasa ary ny lalatsaina hitondrany ny fitoram-panjakana ny raharaha-pirenena dia ny hoe anaotsika ny fikaonan-doha-pirenena na ny dialogue national na ny concertation national zay anarany ilazana azy ary miainga avy eo amin'io fifampidiniana na io dialogue national io no anapahana izay rafitra rehetra hitondra ny firenena amin'io no anapahana ny lalàna hitondra ny fifidianana. Noho izany raha jereny zay lalatsaina napetraky ny fitoram-panjakana zay dia tsy ety angamba no hoe anolotra volavola tetiandro anatotosana fifidianana rafim-panjakana anankiray na androm-panjakana anankiray mialohan'ny azahoana ny hevitry ny vahoaka amin'izay fikaonan-doha-pirenena zay. Noho izany dia tsy mbola mieritreritra ny anolotra n'izay tetiandro anatotosana ny fifidianana loholon'izay aloha ny avy eto amin'ny voamiram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana fa mieritreritra zay ny hoe tsara raha miandry ny hevitry ny malagasy amin'ny alalan'ny fikaonan-doha-pirenena arak'izay everiny fa mety ho an'ny firenena. Ankoatra ny fanomanana ny fifidianana dia anisan'ny andraikitra napetraky ny senio lahara-pahamehana ao anatin'ny fohy ezaka ny ho fandraisana anjara ny voamiram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana
amin'ny dinika nasionaly zany hoe nanapa-kevitra ny senia fa handray anjara ary hampandray anjara ny ratsamangaika ny rehetra any amin'ny faritra ny faritany ny distrika ny commune amin'izay dinika national na ny concertation nationale zay atao any am'ireny faritra ireny andray anjara ny senia satria amin'ny dinika nasionaly dia zavatra roa no loha hevitra lehibe indrindra hodinina eo aloha zany ny fandinihana ny mikasika ny lalam-pandroenana vaovao izay idirantsika ao amin'ny repoblika fahadimy ary eo ihany koa inira indrindra ireo didy aman-dalàna hitondrana ny fanavaozana ny fitantanana ny fifidianana eto Madagasikara zany hoe ny ho fanavaozantsika ny code électoral ka raha ny fahitana azy dia manana didy sy andraikitra ny senia ny hitondra ny fahaizany ny traikefany ny zavatra hitany hatramin'izay mba hahafahana mahazo lalam-pifidianana vaovao tsara ary mety ho an'ny firenena